amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Le tapany farany ry havana, tapany farany amin'ilay andiny soratra masina io hoe hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Sitrapon'ny tompo aminao ny hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Maro amintsika zao no mahafantatra hoe zanak'olona dia titra entin'i Jesosy rehefa manambara sy mampianatra ny amin'ny fiaviany indray izy. Zanak'olona no anambara ny tenany. Fa tsy izay ny zava-dehibe ravana. Ny zava-dehibe io dia hoe ianao ve rahatrizay verina ny zanak'olona isan'ilay tsangana ianao, isan'ilay tsangana ianao. Zany le afatra fampieritreretana antsika amin'izao marain'izao ravana. Mazava ho azy fa matoa misy mitsangana dia misy ny tsy mitsangana zany. Matoa misy mitsangana eo anatrena dia misy mitsoaka teo anatrena. Tena misy zany havana ho ary mijerentsika izany. Fa ingan'izy zasy ianao izay tonga eto ka mandray an'izao afatra zao dia ho hita mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ry havana. Ataovy tanjona izay, ataovy tanjona izay. Ary rehefa mamaritra tanjona ohatran'izany tsika dia iny tanjona izay mifaritatsika iny no mibaiko fomba fiainantsika ry havana. Dia le fomba fiainana tiany tompo amafisina na voleno amintsika eo amin'ny andininy fahina amin'ny telopolo dia ka mivavah mandrakariva, ka mivavah mandrakariva. Aoka ho fomba fiainanao ny mivavaka, aoka ho style de vie anao ny mivavaka. Jeren'le clip'ny artiste iny ry havana, tena avoaka ny tady fatsy dia hitanao mihitsy hoe style de vie ny miseho ivela dia tena hoe reto dia artiste reto. Fa ianao tsy zany, zasy ianao hoe aoka ny ahafantarana le style de vie ako, le fivavahana mandrakariva. Fantaniana raha dia zao, ahoana zany olona hijoro, zany olona hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona izany. Valina ry havana dia hoe olona tsy matahotra fitsarana, olona tsy matahotra fitsarana. Nde jerentsika ny salamy voalohany, salamy voalohany. Ny andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin'ny fitsarana. Le ratsy fanahy zany dia sokajin'olona tsy hajanona amin'ny fiavian'ny zanak'olona noho ny fitsarana izay entina. Jerentsika eky Jaona 10, Jaona toko fahadimy andininy fa efatra amby roapolo. Jaona toko fahadimy andininy fa efatra amby roapolo. Jaona 10 efatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloha. Izay aloha zany ny fahamarinana ry havana ampatsaiko ny tompo antsika. Ny ratsy fanahy tsy hajanona eo anatrehan'ny zanak'olona. Ny ratsy fanahy dia izay tsy niaino ary tsy nino ny teny, fa izay nitandrina ny teny dia hoe formalité io, tsy felohan'izany any. Ary ny zavatra ataoko amin'ny andro hiavian'ny zanak'olona dia hijoro eo anatreny ahy, dia hiteny amin'i Jesosy hoe za tokoa le soroana vona teo amin'ny hazo fijaliana, za tokoa le vidin-dranao teo amin'ny hazo fijaliana. Avia Jesosy raiso ahy, ary eto any amin'ny fitoerana izay efa nomaninao ahy ao an-tranon'ny raintsika. Izay ry havana aloha tiany tompo ampatsena antsika enganie ka samy ho hita mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona isika.
zavatra faharoa ry havana dia zao ny olona ajoro itsangana eo anatreny zanak'olona dia tena hoe natanteraka ny zara fanompoana nankininy taminy a tetỳan-tany olona natanteraka ny zara fanompoana zay rentsika ny apokalypsy 7 apokalypsy 7 ny 5:5 apokalypsy 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolo. Le olona mitsoro zany ry havana dia olona efa mivonina hoe anompo an'Andriamanitra andro aman'alina. Zany no hoavy ny mandrakizay mijoro anatrehany zanak'olona izy satria mijoro anatrehany seza fiandrianana izy ary dia mahita an'Andriamanitra izy midera azy andro aman'alina manompo azy andro aman'alina ary satria hoe miomana ho amin'izany ary havana dia izay mba zara fanompoana kely meny tompo ahy ety an-tany ninona anarana dia tanterahako atsakany sy andavana fa tsy ampandeferiko en fonction zay hoe loazirako na adidy apetrako ambonin'izany tsy fomba ny olona sy manantena fa hitsangana anatreny zanak'olona mampandevitra ny zara fanompoana ninona anaran'le zara fanompoana ary ninona antombiavanao. Zay zany le afatra hoe ny anankiray tsy matahotra fitsarana, ny anankiray hoe manompo amin'ny fahasotoana ety an-tany ry havana. Dia ina zavatra anampin'i Jesosy zany afatra zany raha miverina amin'ny Lioka 7 isika ry havana, satria hoy isika teo hoe le famaritana tanjona no mibaiko fomba fiaina. Dia hoy izy le 9:30 fa miambena dia misy noto kely ary hoe miareta toro. Le miambina tsy manaika ho varimbarena, zay le hoe miambina tsy manaika miezaka ny tsy ho varimbarena ry havana. Dia manampy antsika amin'le ialana amin'le mahavarim-bariana tsy anaty perikiopa izy fa ry amin'ny 5:20 ry havana. Luc 21 fa eo amin'ny 5:20 sy ny 4:20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin'ny tany dia isy fahoriany firenena amin'ny fahaverezan-kevitra no ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjana ka horeraka ny fon'ny olona no ny fahatahorana. Bon, sarotra be ny anazava hoe inona moa zany famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana sy ny kintana zany, fa le 9:20 ny zava-dehibe horeraka ny fon'ny olona no ny fahatahorana. Io fonao reraka, ianao amin'ny stress lava io, ianao miakatra tositra lava io ry havana, aok'izay anampy ianao amin'ny fiambenana hoay moa zany le lazay mitsoratra masina hoe le fon'ny olona reraka no le fahatahorana ny zavatra ho avy. Zany noka avizilao, oka zany no aperitreritra tsy ho varimbarena ry havana. Tantarain'ny mpandinika tamin'ny taona 7:70 tany a Italia tany, nisy éruption na volcan malaza be tamin'ny taona 7:70 dia hoe 3000 morts éruption na volcan zany Vésuve. Dia mitantara ny mpahay tantara hoe talohan'le nisy n'le éruption efa nisy éruption madinidinika ary efa natao folo afatra ny olona ore olona ireo éruption madinidinika reo fa fanairana antsika hoe attention fa hipoka io tsisy ny raharaha le olona 3000 morts. Ary zay no tenenina antsika hoe miambena ianao e. Ary aza miteny hoe io ny famantarana eny amin'ny lanitra sotra zao nisy zavatra ny sotery non io fonao mavesatra io. Jereo le note kely hoe ohatrany hoe isy ho faty aza tsy zakanao ny fiainanao, tsy eran'ny fiaina, tsy eran'ny aina zavatra nitranganao. Miambena ry havana, miambena. Ary fantaro hoe efa ho avy ny tompo. Dia hoy izy Jesosy 9:30 miambena ka mivavah mandrakariva
vava mandrakariva mba ahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy zany. Inona moa le hoe zavatra ho avy sady mamesitra atsika? Inona le zavatra ho avy ka hoe manelingelona le fiambenana ry havana? Eo amin'ny 4:4 eo amin'ny 4:4 ary mitandrema fandroany fonareo ho vesarany vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamona ary ny fiaiahina izao fiainana izao. Reo ny zavatra telo ampitandreman'ny tompo atsika amin'izao marain'izao. Mantsira andreo zavatra anankitelo reo, miambena ary mantsira andreo zavatra anankitelo reo. Le voalohany anadika hoe fisotroan-toaka. Rehefa jerena ny havana ny teny grika izay nandikana an'io dia hoe milaza n'le hoe plaisir sensuel, le plaisir charnel. Mantsira zany plaisir amin'olo zany fa tsy ahambona zany ianao fa ho variana amin'izany ianao mazava be zany. Faharoa hoe mantsira ny fahamamona. Ary eto le fahamamona tsy le hoe fisotroana divay kely fa le hoe fiboboana toka ka mahatonga anao mamy, mahatonga anao mamy lava, ho raisina any tatatra, mahatonga anao hitabataba ho tokantrano, mamaky zavatra, miteny ratsy ny vady aman-janakao sy ny karaza, manimba fihavanana, mihavana amin'ny tompo, manimba fihavanana. Zany le fahamamona ary tsy manampy anao amin'ny fiambenana izany. Ary farany ny fiaiahina zao fiainana zao. Le fiaiahina ngeravana tsy dia hoe zavatra ratsy aloha le izy. Manomana examen moa zany ny ankizy atsoatsy dia hoe tenenina izy hoe menary, ataovy tsara, ajao le sakrifisy ataon'ny ray aman-dreny hatavitanareo. Dia hoe tokoa le zaza mianatra fa le tsy mety dia le tafahoatra. Le ray aman-dreny teny hoe pastera, fantatro fa tokony any efa 5 taona le zanako fa classe d'examen izy amin'ity na 9 taona. Aloha izy aloha tsy hanao catéchomène na hoe ianao tsy manao sekoly lahy dia aloha amin'ity satria classe d'examen. Zay ry havanao, zay ry havana, zay le toe-tsaina tsy miambina zay. Ny fianarana dia fianarana fa ny lahady natao atokana ionana amin'Andriamanitra mba ho vanginy araka n'le tenitsika teo zany, mba ho vangin'Andriamanitra ampahirezina ianao, meny toko ianao fa tsy irery ianao, meny antoka ianao fa isy io examen ary isy miara-manona anao. Zay ozy izy ny tompo hoe miambena ary mba tsy ho atratra anao zany. Fa maninona mila vavaka nefa? Tsy vitantsika zany avana, tsy vitantsika zany, tsy vitantsika zany. Raha miresaka an'ilay ankizy teo misy tena ankizy endry be mianatra, tsy misotro toaka, tsy manana plaisir, fa hoe ampadefen'Andriamanitra tsy mety zany. Misy olona indray tsy mba tratran'izany hoe fahamamona zany, tsy mikatoko izy na alcool fa ivelan'ny alcool, fiainany feno plaisir sensuel. Zay le hoe sarotra mitandrinareo zavatra anankitelo reo ry havana. Ary zany no hitenenan'ny tompo hoe atoroko ianareo mivava mandrakariva, mivava mandrakariva, ary ataovy antom-bavaka ny falemenao mikasika an'ireo domaine anankitelo reo. Tsy ho tamanokandreo fa domaine ry havana ao amin'ny fiainantsika, ataovy antom-bavaka. Fa raha tsy mivavaka ianao tsy mahavita an'io zavatra io. Ary le vavaka eto mampieritreritra le teny grika nampianarina, le teny grika nadika hoe vavaka dia hoe mangataka mitala, mangataka tahaka ny mpangataka, tahaka ireny hoe mendiant reny. Zay le tala hoy Jesao angatony famondram-bony hoe apio fa mazava loatra ny afatra ao, te hitsangana rahatrizay miverina ianao zanak'olona, fa tena tsy vitako tsy vitako mandositra andreo anankitelo ireo hoe apio Jesao, apio. Ary rehefa mamaritra le tanjony ianao dia rehefa elan'ela ianao tena hivavaka ianao, atsiaro io resaka amin'ny rainao ianao tahaka amin'ny resaka amin'ny rainao, satria le zanak'olona zay hitalaonao amainao ny fanamasina dia ny fanahin'ny vavaka, tsy vavabavaka ntsony ianao, tsy sahirana anao vavaka miadirima sy oatra poeta ianao nefa vavaka pokaty. Fonjen'ny tombo, fonjen'ny tombo amin'izany ianao ry havana, fonjen'ny tombo amin'izany ianao.
occasion tena hoe hitombonao amin'ny vavaka mba haretanao amin'ny fanarahana ny tompo ary hitsangananao rahatr'izay miseho ny zanak'olona farana so teny zao ry havana ny firariana ho antsika ry havana firariana ho antsika dia rahatr'izay tonga ny zanak'olona dia ho hitanysika eo mpivavahana mandrakariva verina amin'le resaka éruption Vésuve teo le mpandinika pikaroka ihany koa dia nanamarika fa le olona variana dia tena mahavariana mihitsy le olona maty taty aoriana rehefa diniana le olona dia tamin'le paoziny zay nahafatesany mbola ahitana ny paoziny aty aoriana zay teo mpisakafoanana dia hita hoe mbola mipetraka teo mpisakafoanana zay tany etsena dia hita hoe ty tany etsena zay teo ampatoriana dia teo ampatoriana zay ny tenenantsika hoe engane rehefa ho avy ny zanak'olona ry havana dia tena hoe hitany ianao manao zavatra tokana eo mpivavahana mandrakariva zany no ahitany ianao ary efa zany no ataonao mivavaka mandrakariva dia ny fiainanao tonga amin'ny tenin'le mpitory teny anankiray zay lasa akaikin'Andriamanitra ianao satria ny fiainanao toy ny hoe ao amin'ny saly d'atantin'Andriamanitra toy ny eo amin'ny saly d'atantin'Andriamanitra fantatrao zay tonana misy anao fantatrao zay vanim-potoana misy anao efa ho avy ny zanak'olona fantatrao ny ataonao hoe vao mainka ahery hivavaka mba nanako connexion marina amin'izany hoe zanak'olona efa ho avy zany ary dia anome anao fo tena hoe fo mitempo fitiavana ho azy izy ry havana anome anao fo tena hoe vavaka efa dodina avia tompo avia alay vao mizay ary anome anao fo tena hoe feno faniriana azy zany ary dia zay hoe mba hoe faniriana zay mba hitahitany fonao rehetra dia ho tanterahany avokoa ry havanao ho aminareo fahasoavan'i Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany amin'ny fanamasina amen.